Katrika tsara ny amin'ny valora riva tompolo sy tompoko vavy atolotra indray ny arahaba dia manasanao zay anaraka ny fampalalam voatra amin'ny farany tsy adino ny mitondra ny tontolo politika amintsika amin'ity takariva ity maresaka zany lafim-baovao zany akoatra izay ihany koa eo amin'ny sehatra ara-toe-karena ny fisian'ilay hetsika lehibe China exhibition izay tanterahana ihany koa anatin'ny andro maromaro ny tranga sosialy samihafa dia nazahoana akony ihany koa fa ny politika aloha no anomboantsika ny fotoana ary amin'ity takariva ity tsy tokony ho rebirebena amin'izay fanovana lalàm-panorenana ny sain'ny vahoaka Malagasy hoe Atoa Hery Raharisaina filohan'ny Mouvement des Jeunes patriotes na ny MJP raha ny marina ho izy dia tsy lahara-pahameny zany ary tokony tombontsoa ny vahoaka Malagasy tsy akanavaka no imasoana fa tsy ny tombontsoa no olotokana toy izao ny fanazavana. Tsy lojika ny kitihana ny lalàm-panorenana amin'izao ankatoka ny fividianana filoham-pirenena izao hoy ny dokotera Hery Raharisaina filohan'ny Mouvement des Jeunes patriotes na ny MJP nosoritan'ity mpanao politika ity ihany koa fa tsy mitovy tadin-dokanga ny filoham-pirenena sy ny premier-ministre amin'ireo andininy ampiana fanovana amin'ny lalàm-panorenana ho azy dia fandrebirebena saim-bahoaka fotsiny ihany no misy. Litritra mpitondra anova lalàm-panorenana ikitika lalàm-panorenana eritreritry azy zay eritreritry ihany eritreritry fazava misy fotsiny dia zao raha mijeritsika ny fandehandraraha zany ka amin'izao fotoana zao ny mpitondra tsika no mieritreritra nova lalàm-panorenana dia hita zany fa tsy dia honnête loatra zany ny mpitondra tsy honnête satria zao nandritry ny mandany iny zay nitenena fa navita zavatra izy navita fampandrosoana izy betsaka ny asa vitany pono dia tao ambany lalàm-panorenana ve nidikavina ny lalàm-panorenana na avitany an'izay zavatra zay donc zany ohatrany tsy logika ihany izy raha izy miteny hoe lalàm-panorenana io hoso kitihana fo manaraka an'izay raha ny fomba hanakitihana azy ohatrany manahirana satria hafa ny zavatra teneniny Atoa premier ministre hafa ny zavatra teneniny Atoa président de république article samihafa zany dia izy zany hoe tsy cohérent zany entre eux-mêmes dia mpitondra amin'izao fotoana ka dia fanovana lalàm-panorenana aminay mpanao politika dia resaka fandrebirebena saim-bahoaka fotsiny dia izy. Ny MJP dia anisan'ny hery politika namoaka fanambarana miaraka amin'ny PSD, PLD, PCDM, ny MMM mitaky ny anatontsana ny fividianana filoham-pirenena amin'ny 2024 ary miantso ny fanajana ny lalàm-panorenana miantso ihany koa ny andraisan'ny sain'ny ny fiarahamonim-pirenena ny mpanao politika ny vondrony raisam-pirenena ary ny vahoaka Malagasy hanao ezaka isiny ny fividianana ho an'ny tombontsoa-pirenena.